Aleluia, tsara ny andriamantsika, faly indray miarabantsika rehetra amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy tonga soa amin'ny fanatrian'Andriamanitra tsika rehetra tompoko ary manona fiadanana hatrany ho amintsika tsiraray avy isan-tokantrano isam-batan'olona ary ho an'Andriamanitra rery moa voninahitra raha mbola safidintsika senao tombontsoa lehibe no mena antsika senao tena mendrika omena voninahitra izy ary mendrika isaorana ny andriamantsika amin'izany tombontsoa lehibe izany ary andao araroantsika izany amin'izao fotoana izao satria tsara ny andriamantsika ary isaorana trano ireo mpanompon'Andriamanitra izay misahana izao ministera izao ihany koa mamesehatra ahafana mitombo mivelatra hatrany ao anatin'ny asa fanompoana dia mankasitraka indrindra tompoko tsy adinontsika rehetra manaraka tsy tapaka amin'ny fotoana tahaka izao mankasitraka antsika ary misaotra antsika be da be manaraka tsy tapaka ny fotoana tahaka izao ary tahin'Andriamanitra tsika amin'ny alalan'ny teniny eto androany ary tsy tahaka izay nidirantsika ny voantsika fa mivoaka antsika miaraka amin'ny herin'Andriamanitra indray amin'ny alalan'ny teniny sy ny filazany eto androany ho voninahitra andrery ihany tiako tsika senao mba anaparitaka an'izao filazantsara izao mba ho fandraisantsika anjara amin'ny famparitany filazantsara ho voninahitra Andriamanitra rery ihany dia mino fa ho ataontsika senao zany ho pakatoantsika senao dia ho voninahitra Andriamanitra rery manaova réaction manaova commentaire misy fifalipo nao amezantsika voninahitra n'Andriamanitra tsisy voninahitra nizaniza eto fa ho an'le raintsika le dadantsika ho azy rery voninahitra amen tsara ny andriamantsika eto izy ary ny teniny moa dia milaza hoe raha misy rona telo vory amin'ny anarako dia eo ampovoany raha manatrika antsika Andriamanitra dia miasa izy ary manao zavatra lehibe tsy takatry ny saintsika Andriamanitra alohan'ny vavahantsika dia andoantsika hijery ten'Andriamanitra izay hitantsika amin'ny salamo salamo fa 4:20 ka hatramin'ny 12 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa lehibe ianao ka manao zava-mahagaga ianao rery no Andriamanitra ampianaro ny lalanao ao Jehova dia andeha amin'ny fahamarinanao ao apraiso ny foko atahotry ny anaranao ideranao amin'ny foko rehetra ao Andriamanitra tompo anome voninahitra ny anaranao mandrakizay ao amen mino fa raha mijoro tahaka izao antsika senao tsy ny amin'ny herintsika tsy amin'ny tanjakantsika fa mbola no famindrapon'Andriamanitra sy ny fitiavany ary fahasoavany raha ohatra tsika mifoto amin'ny maraina dia mbola nieritreritra ventsika hoe hiratra masontsika na mbola afaka hiteny ny vavantsika na mbola afaka andre sofintsika raha mbola afaka mihetsika ny tanantsika sy ny tongositsika nefa mbola no fitiavan'Andriamanitra fahasoavana famindrapony mbola ampijoroantsika senao androany mbola avelomitsika senao androany mbola tiavantsika senao androany mbola narovantsika senao androany maro ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra tsy takatry ny saintsika dia tsika hideran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka fisaorana eto androany tena hisaotra anazy amin'ny fotsika rehetritsika ankalaza ny anarantsika fa tsara izy ary ihany koa angataka fanahy masintsika satria tsy maefa nininina itsika raha mineritsika sy ny fahalalantsika ary fahaizantsika ny anatanterantsika amin'ny fotoana tahaka izao tsinotsinintsika ary tena tsy maefa atsika raha tsy eo fanahin'Andriamanitra raha tsy eo fanatrian'Andriamanitra dia angatahantsika izany tena anenika atsika anatrika atsika tsiraray avy ameno atsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary ihany koa dia hifona antsika satria tsy tanteraka tsika tsisy raina dia marina raha ozy izy ny tenin'Andriamanitra fa mino fa rehefa manantona azy tsika izy manamarina atsika izy manadio atsika izy manafaka atsika dia ahita azy tsika eto androany ary anapaka mety endrika blokazy alefa amin'ny fahavalontsika tsy anakery tsy anapahefana eto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ndao tena ataontsika amin'ny fotsika ray manontolo izany vavaka izany tsy hoe fahazarana fotsiny hoe isaky miditra anaty izao fotoam-bavaka izao dia izany ny vavaka tsy maintsy ataontsika izany Andriamanitra dia Andriamanitra tsara izy mahafantatra ny zavatra rehetra izy ataontsika izany vavaka izany mba tena hoe iasan'Andriamanitra mahery vaika asandrato ny feo antsika dia ataovy tena fotsika feno fitiavana an'Andriamanitra andahoarintsika hivavaka dada amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra anao izay fa tsara ianao manandratra anao amin'ny avo indrindra ianao satria Andriamanitra tena mendrika ianao Andriamanitra tena
Sainay tompo ny laza fa tena hoe tsara ianao, tena tsara ianao hoe tsy takatry ny sainay fahalebiazanao, fahagagana maro izay nataonao Andriamanitra dia tsy takatry ny sainay izany fa te manatitra fisaorana avy anaty fonay izay. Dada raha fo izay tamin'ny maraina dia mbola nahiratra ao ny masonay, mbola nahetsika ao ny tovanay iray manontolo izay mbola afaka mandre, mbola afaka miaina Andriamanitra dia makasitraka anao izay fo izay Andriamanitra dia ianao malala ny zavatra tokony miheverana anay tsiraray avy dia misaotra anao indrindra fiarovanao anay tsiraray avy dia isaoranay ny anaranao masina izany Andriamanitra. Tsara sady mpanao tsara ianao Andriamanitra mendrika ankalazaina ianao mendrika omena voninahitra ny amin'ny fotoana tahaka izao tsy ny avy aminay fa ny avy aminao dia isaoranay ianao Andriamanitra fahasoavanao tombontsombolo omenao anay ahafahanay mifandray aminao Andriamanitra dia isaoranay ny anaranao masina indrindra. Mendrika ankalazaina ianao Andriamanitra satria ianao ilay Andriamanitra mpamorona namorona izao rehetra izao ianao mba ahafahanay miaina Andriamanitra, mba ahafahanay mbola hoe mieto amin'ity tany ity Andriamanitra izany fironinao zavatra rehetra dia voninahitra ho anao rery andra eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Dada amin'izao fotoana izao dia tsy mahefa ninina izay tsy amin'ny herinay tsy amin'ny tanjakaina anatanteranay fotoana tahaka izao fa fanahinao rery any ka mangataka fanatrianao mahery vaika izay Andriamanitra aninika anay tsiraray avy naiza toerana misy ny tsiraray avy ataovy matsapa fanatrianao izy Andriamanitra, ataovy matsapa izy fa ianao ny Andriamanitra mpanome ianao ilay Andriamanitra mpameno, ianao ilay Andriamanitra magaga feno ny herinao ny tsiraray avy eto androany dada tsy tahaka izay nidiranay ny voanay fa miaraka amin'ny hery izay mivoakany ao anaty izao fotoam-bavaka izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy omena ianao sehatra Andriamanitra. Haleloia. Eto Andriamanitra dia tsy mendrika izay, tsy tanteraka izay na zavatra nataonay izay tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao satria ny teninao milaza Andriamanitra tsisy marina na dia iray azany. Na zavatra nataonay Andriamanitra ianao mahita miafina indrindra any anaty fomba fisainanay, any anaty fonay any dia hitanao ary tsisy miafina aminao, fomba fijerinay ny hafa, fomba famindranay Andriamanitra raha misy amin'izy ireny tsy mifanaraka amin'ny sitraponao mangataka famindrapo izay, mangataka fanadiovana amin'ilay ranao izay Jesosy Kristy sasao izay Jesosy tia hitanao sy ny voninahitra ao izay manolotra momba ny tenanay ho anao izay Andriamanitra ho fanatitra velona anompo anao amin'ny andronay rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Na blokazy sakany eto Andriamanitra satria ianao ilay Andriamanitra mahery ianao ny anakana an'izany tsy anakery tsy anampahafanana ao anaty izao fotoana izao ny asanao no tanteraka eto sy ny voninahitra ao niseho eto Andriamanitra. Na blokazy alefa amin'ny fahavalo any anaty sainy tsiraray avy misy tsy fifatohana, misy tsy fakatoavana, misy saina miraorao Andriamanitra, misy saina tsy manaiky ianao Andriamanitra dia rafana amin'ny hery fanahy masonao izany tsy ambinina tsy anapahefana fa ianao Andriamanitra miasa, ianao Andriamanitra manjaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy arotsaina hery fanahy masonao Andriamanitra ary aoka ny afo ny fanahy masonao andoro izay rehetrarehetra tsy avy aminao eto androany. Dera laza voninahitra dia ho anao rery andra eo ary ny rano Jesosy Kristy andrakotra n'izao fotoana izao tsisy maso ny ratsy fanahy hita na tanany fahavalo ikasika fa samy andray ny anjara izay voatendro omen'Andriamanitra ny tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aleluia. Amen. Amen. Na tsara ny Andriamantsika sady mpanao ny tsara izy. Ndoantsika sy ianao mbola hitohy vavaka tsara ny Andriamantsika alohany hitohizantsika ny vavaka dia andoantsika hijery tenin'Andriamanitra izay hitantsika salamo fahatelo amin'ny zato andininy voalokatra amin'ny fahavalo vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tsara ny tompo eminao fa tsapantsika sy ianao izany fahatsaran'Andriamanitra izany. Fideranan'Andriamanitra no ny fahatsarany sy ny famindrapony. Amen. Nataon'i Davida. Misaora any Jehovah ary fanahyko ary izay rehetra ato anatiko, misaora ny anarany masina, misaora any Jehovah ary fanahyko ary aza misy adononao fitahiny rehetra izay mamela ny heliko rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra, izay manavitra ny ainao tsy hidina ny andavaka, izay manarina famindrapo sy fiantrananao, izay mahavokisoa ny vavanao, ny fahatanoranao modindray toy ny any voromahery. Jehovah manao fahamarinana sy fitsarana amin'izay rehetra ampahoriana. Efa nampahafantatra amin'ny Mosesy ny lalakalehany izy
ny zanak'Israely na ampahafantariny ny asany mamindra fo sy miantra Jehova mahari-po sady be famindrapo izy. Amen. Tsara ny Andriamantsika zany zavatra be da be zany dia nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainako sy tamin'ny fiainanao nandritry ny herinandro lasa ary mbola mino fa mbola ho ataony ho amintsika senao zany raha mbola tsy avy any amin'irao ny landry Jesosy ny amintsika senao dia andaontsika amin'izao fotoana izao isotra n'Andriamanitra tamin'ny herinandro lasa teny izay nalefa tamin'ny alalan'ny mpanompony ihany koa tamin'ny fiainantsika senao dia isorantsika an'Andriamanitra. Minao fa samy namonjy andreny toeram-pivavahana tsika dia samy nandray ny tenin'Andriamanitra ka isorantsika Andriamanitra ny ao anatin'izany nampitombondray ny hery tao anatintsika tamin'ny alalan'izany teny zany dia isorantsika Andriamanitra fitantana, fitondrana, fitehirizana amin'izao vanim-potoana izao dia maro ny fakam-panahy nefa tsika senao mbola narovan'Andriamanitra tehiriziny atitrantsika dia isorantsika lehibe Andriamanitra tsara izy ary tia herinandro vaovao tia dia isorantsika n'Andriamanitra satria nomeny antsika maimaim-poana zany ny fahasoavany apetrakitsika feno ihany koa eo ampelantanan'Andriamanitra zany herinandro vaovao zany izy momba antsika izy ny tantana antsika izy ny tarika antsika amin'ny zavatra rehetra ho voninahitra andrery any dia asandrato ary ny feo antsika tompoko. Mitady amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianao ilay Andriamanitra tsara sady mpanao tsara. Eto izay Andriamanitra dia misaotra anao manatitra fisaorana fifankasitrahana anao izay satria Andriamanitra mendrika an'izany ianao. Dada niasa ianao tamin'ny fiainanay nandritra izany herinandro lasa zany. Maro ny teny izay nalefanao nandritra ny herinandro ary ihany koa Andriamanitra hoe tamin'ny fotoam-bavaka izay natrehany tsiraray avy tany amin'ireny toeram-pivavahana ireny dia nandefa ny teny ianao nampitombo hery tanatinay tsiraray avy ka makasitraka anao izay Andriamanitra dia rainay ny anaranao ankalazainay ary omenay voninahitra ianao satria ianao mpanjaka mpanjaka tompony tompo ianao. Misaotra anao izay Andriamanitra fitehirizanao fiarovanao anay tamin'ny accident tamin'ny loza rehetra dia narovanao izay Andriamanitra ka makasitraka anao izay misaotra anao izay Andriamanitra tamin'ny famatsiana fitahiana maro be isa minitra isa-tsegondra tsy takatra ny sainay ary tsy azonay saina zany fa lehibe ianao Andriamanitra ka misaotra anao izay. Ianao ilay Andriamanitra mpamindra fo ary tena hoe mahari-po aminay ianao Andriamanitra. Ianao ilay Andriamanitra mpamela heloka, ianao ilay Andriamanitra mpanasitrana, ianao ilay Andriamanitra mpanao zava-mahagaga. Tena misaotra anao izay Andriamanitra fitondranao, fitantananao, fitehirizanao. Maro fakam-panahy amin'izao vanim-potoana izao nefa izay mbola tehirizinao Andriamanitra, mbola ampitsoroanao araka ny sitraponao izay dada dia misaotra ny anaranao ary ankalazaina ny anaranao zany amezanay voninahitra ny anaranao. Misaotra anao fanahiko izay rehetra ato anatiko misaotra ny anaranao masina ary tena tsy adino fa Andriamanitra tena mita ary fitahiana maro be nataonao ary tena tsy voavidy ny volanay zany Andriamanitra ka misaotra anao izay. Dada amin'izao fotoana izao dia apetraka feno ampelantananao ty herinandro vaovao ty. Voalohany indrindra dia isoranay ny anaranao satria zay tsy afaka manampy na dia andro ray akory aza na dia minitra segondra nefa mbola omenao herinandro vaovao maimaim-poana izay Andriamanitra dia isoranay ny anaranao zany Andriamanitra. Apetraka feno eo ampelantananao zany fanay masinao hitaridalana anay tsiraray avy anoro anay ame hevitra anay ame tolotsaina anay ame fahatahorana anay tsiraray avy ary indrindra hoe ianao no hiteny aminay hoe tia ny lalana, tia zory, tia ny tsara dia sitraponao no tanteraka Andriamanitra aminay tsiraray avy ao anatin'ity herinandro ity. Ianao ilay Andriamanitra mpanao lalana dia ianao ny hanokatra ny lalana ho an'ny tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia tena hoe herinandro mirindra araka ny sitraponao any Andriamanitra ny herinandro nay tsiraray avy amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy. Voninahitra dia ho anao rery any mpanjaka satria tsara ianao, anao ny dera ny hahaja eo mendrika ianao raha ho ajaina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aleluia, amen. Amen. Tsara ny Andriamanitsika. Andaontsika amin'izao fotoana izao hideran'Andriamanitra amin'ny alalan'ity hira ny rija rasolondraibe ity hiderako anao ataovy amin'ny fotsika rehetra zany afaka manditsika ao anatin'izany voninahitra Andriamanitra rery any. Andao ary tompoko.
rambula yetu tani yanara nira na irao irao ira 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 iterakana iterakana disosio iterakana Alleluia, tsara ny andriamantsika minao fa nakasitran'andriamanitra fiderana zay nataontsika ary fisaorana zay nataontsika dia tena niraisin'andriamanitra zany tonga emboka manitra mampofo nakasitrany ane zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary eto andriamanitra amin'izao fotoana izao ampahery atsika sanao izy amin'ny alalan'ny teniny eto androany dia izay ijoroantsika moa izay nalefan'andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpanompony izay hitantsika ao Matio 10:50 manao vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay mandray anareo dia mandray ary izay mandray dia mandray izay naniraka amen eto andriamanitra dia minao fa tsika sanao dia vonina andray ny tenin'andriamanitra dia mandray an'andriamanitra tsika dia mandray an Jesosy Kristy tsika dia mandray hoe ny olona ihany koa izay ampiasain'andriamanitra manaparitaka amin'ny filazantsara mitondra ny hafatra dia minao fa ny teny izay alefa dia ho raisitsika tena hoe fanitsiana fanamboarana tena hoe hitondra soa hitondra fiainana ho atsika sanao ny tenin'andriamanitra alohany andrenesantsika ny tenin'andriamanitra dia miteny amintsika eto androany lohateny fampaherezana eto misy izy ny tenin'andriamanitra hoe katsao amin'ny fotsika rehetra izy minao fa vonany amin'izantsika sanao fa alohany andrenesantsika ny tenin'andriamanitra andeontsika iankohaka amin'andriamanitra amin'ny alalan'ity iray ity ny foky sy ny fanahiko maniry anao tovy tena mangeta etenao eto androany tena hoe iona amin'andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny tovy tena tahaka nireny tamaina reny mihitsy ny ao anatinao fanahinao tena hoe mitady an'ilay tenin'andriamanitra anbenanao ampamokatra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy andeontsika iankohaka amin'andriamanitra mendrika iankofana izy dia andao ary tompoko alohan'ny andrenesantsika tenin'andriamanitra andao ary tompoko Ni fusi ni fana ikumariana ufa tata iyanku kasi itoka tumpu panza kaku ianao unueriku isandrata nifana
iku ny fosy ny fana iku maniry anao ho fatratra ianao unueriku isandrata ny fanaiku ny fosy ny fanaiku maniry anao ho fatratra maniry anao fatratra maniry anao fatratra Alleluia, tsara ny andriamantsika mino fa manana etaetsika sy anao eto androany tena maniry an'izany hoe fanahy tena hoe manana an'izany fanahy manana etaeta hitady an'andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny zany tsika sy anao eto androany arak'izay etaeta ao anatintsika sy anao dia ohatr'izany ny hamelon'andriamanitra tsika sy anao ohatra ny ahoana ny etaeta itadiavantsika ny tenin'andriamanitra tediavantsika n'andriamanitra ikatsahantsika n'andriamanitra osy ny tenin'andriamanitra izay lohateny fampaherezana eto katsaho izy amin'ny fotsika rehetra fa ahita azytsika iona amintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy eto izy amin'izao fotoana izao ndoantsika hivavaka miandrandray ianao teny ray avy amin'andriamanitra miandrandray ianao teny amin'ny fiainanao hanovanao andehananao araka ny sitrapon'andriamanitra ihany koa ary tena hita taratra fa kristiana velona amin'ny tenin'andriamanitra tsika sy anao angatao fanay masina tena hoe hitarika ameno atsika sy anao eto androany ho voninahitra andrery dia mivavahary tompoko dada amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra anao zay satria andriamanitra mpanao ny tsara sady tsara indrindra ianao tonga amin'ny fotoana izay hitenenanao amin'ny fiainanay tsiraray avy andriamanitra ka tena mangetaeta izay andriamanitra ianao mihitsy ny teny amin'ny fiainanay tsiraray avy eto androany dada mitenena amin'ny fiainako mitenena amin'ny fiainan'ny olona izay manaraka amin'ny fotoam-bavaka io mba tena ahafahanay mandeha araka ny sitraponao mba tena kristianina hita taratra araka ny teninao zay andriamanitra kristianina mandeha amin'ny teninao zay andriamanitra ho voninahitry ny anaranao rery any dia mitenena eto andriamanitra aoko feno fanatrehanao aoko feno fanay masonao zay tsirairay avy tena hoe ho voninahitry ny anaranao feno ny teninao zay feno avy aminao zay andriamanitra ho voninahitry ny anaranao rery any anao ny dera ny aja voninahitra mandrakizay raha eo Alleluia, amen amen na tsara ny andriamantsika mino fa vonina tsara tsika sy anao andray ny tenin'andriamanitra eto izy amin'izao fotoana izao ka tsaho andriamanitra amin'ny fotsika sy anao ray manontolo tsy hoe amin'izao vanim-potoana izao dia maro ny olona mitady an'andriamanitra satria hoe marary maro ny olona mitady an'andriamanitra satria hoe sahirana maro ny olona mitady an'andriamanitra satria hoe manana olana maro ny olona mitady fahagagana miazakazaka miaino ny tenin'andriamanitra mampetanetana misy fahagagana sy ohatr'izany tsisy maharatsy an'izany ary tena tsy ratsy zany tsara zany tsisy olona hoe aniry zavatra ratsy zany hitranga amin'ny fiainana fa zavatra tsara ary tsara zany fa zavatra tena takian'andriamanitra amintsika sy anao tsika mikatsaka anazy amin'ny fotsika ray manontolo ohatra ny ahoana zany fikatsahana an'andriamanitra zany fantatritsika ve misy taontsika rehefa mivavaka dia mangataka tsy ratsy zany satria ny tenin'andriamanitra ary moa milaza hoe mangatady dia omena ianareo
fa misy mpanompon'Andriamanitra anankiray dia hoentiko amintsika zany rehefa avy eo tena azotsika alaina tahaka, azotsika tarafiny zany mpanompon'Andriamanitra zany. Fa ozy izy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jeremia 7:20 7:20 vakoto izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary tady ahy ianareo dia ahitao, raka-tsainareo amin'ny fonareo rehetra ao. Zany tenin'Andriamanitra. Raka-tsahatsika amin'ny fotsika iray manontolo Andriamanitra dia ahita azytsika sy ianao. Tsy hoe rehefa marary ihany tsika vao hiazakazaka hitodika any amin'Andriamanitra. Tsy hoe rehefa manana olana ihany. Tsy hoe rehefa tapidalaka le ihany. Milaina mitady an'Andriamanitra ao anatin'izany satria izy ny Andriamanitra mahagaga, izy ny Andriamanitra mpanao fahagagana, izy ny Andriamanitra mpanao lalana. Fa ilay fanahintsika tena hoe mikatsaka an'Andriamanitra, ilay fotsika tena hoe amin'Andriamanitra, Andriamanitra mpamorona, Andriamanitra mpanao an'izao rehetra izao. Ianao ve efa mba mivavaka hoe misaotra anao Andriamanitra fa foa dia mbola nahiratra ao masoko androany, mbola nahetsika ao ny tanako, ny tongotro. Eny mety hoe tsy voatanisantsika izany fa dinio fa misy olona foa tsy afaka mihetsika intsony ny tanan'ilany, tongotra ny tsy afaka mandeha intsony tonga dia malemy. Fa tsika sy ianao ve efa mivavaka hoe tena Andriamanitra mahagaga ianao mbola nampisokafanao indray mivavaka afaka manandratra anao sofiko mbola mandre ny oriko mbola afaka miaina, dia raiko ianao ny amin'izany, ankalazaiko ianao fa tsara ianao, mpanao ny tsara ianao. Tsara ny Andriamanitsika ary mino aho fa ampianatra antsika ny tenin'Andriamanitra ka tsahantsika Andriamanitra ny fotsika rehetra. Tsy hoe amin'ny zavatra matery atsika na amin'ny zavatra ilaitsika ny katsahantsika Andriamanitra, fa amin'Andriamanitra, Andriamanitra lehibe anazy, mpanjaka tompony tompo anazy. Jery tantarana mpanompon'Andriamanitra anankiray tsika, izy dia olona tena safidian'Andriamanitra. Mino aho fa haitsika tsara ny tantaran'izany mpanompon'Andriamanitra zany, Davida. Dontsika ny hamaky tenin'Andriamanitra anankiray izay hitantsika amin'ny Samuela 1:9-7 andininy fahafito vakoto izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa hoy Jehovah tamin'ny Samuel, aza mijery ny tarehiny na niavo fitsanganany na niavo ny tsanganany, fa efa nilavika izy fa tsy mba toy ny fijerin'ny olona ny fijerin'i Jehovah, fa ny olona mijery miseho ivelany fa Jehovah kosa mijery ny fo. Manina ozy ny tenin'Andriamanitra, Andriamanitra tsy mijery hoe fotsy ianao na mainty ianao na lava ianao na ngeza ianao na ohatrany ahoana, fa ozy izy ny tenin'Andriamanitra, Andriamanitra mijery ny fo, mijery ny fo Andriamanitra. Toe-po ohatrany ahoana ny fikatsahantsika n'Andriamanitra, toe-po ohatrany ahoana ny fitadiavantsika n'Andriamanitra. Tsaroa fa Davida dia olona tena safidian'Andriamanitra, hitan'Andriamanitra ny fon'ny Davida. Raha maka ny tenin'Andriamanitra tsika momba tantaran'i Davida, Davida tsy mba nangataka arena tamin'Andriamanitra, tsy mba nangataka zavatra materialy tamin'Andriamanitra zany Davida, fa nisy zavatra nangatan'Andriamanitra nisy zavatra nangatahany Davida tamin'Andriamanitra dia ny hoe anangana ny tempolo. Mbola zavatra ara-panahy zany fa tsy nomen'Andriamanitra anazy, satria zany tenin'Andriamanitra tsy ianao no anao an'izany fa ny zanakao. Dia ny zanak Davida no nanangana ny tempolo. Mino aho fa haitsika tsara ny tantaran'i Davida, ary Davida dia olona tena araka ny fon'Andriamanitra, satria le toe-pony Davida mihitsiny tena hoe raha mamakytsika ny salamo fomba fanandratana izay nataony Davida n'Andriamanitra dia tena hoe wow, tena tsara ary tena mila ianarantsika zany. Andriamanitra dia be famindrapo. Jerevany hoe raha mamakytsika ny salamo 7:7 dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe tahaka ny avony lanitra ny ambanin'ny tany ozy izy ny haben'ny famindrapo. Davida dia tena natsapy hoe Andriamanitra dia Andriamanitra mpamindra fo. Davida dia tena natsapany zany hoe fiderana fahatsaran'Andriamanitra zany. Izy mpanao fahagagana, tsy tambo isaina ozy izy ny fahagagana. Tena teneny mihitsy ny fanahy tao anatiny, ny rahany misaoran'i Jehovah, satria tsapany hoe tsara loatra ny Andriamantsika.
Davida nitoky tamin'Andriamanitra tamin'ny fony ray manontolo. Fantatritsika tsara ohatra ny ahoana ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Davida. Fantatritsika tsara ohatra ny ahoana ny arena nomen'Andriamanitra ny Davida. Fa Davida tsy nikatsaka an'izany fa nikatsaka an'Andriamanitra tamin'ny fony tamin'ny fanahiny ray manontolo Davida. Dia mino fa raha entsika sy ianao ndao tsika tena ilaitsika mitady an'Andriamanitra amin'ny aretina, ilaitsika mitady an'Andriamanitra amin'ny olana, ilaitsika mitady an'Andriamanitra amin'ny asa, ilaitsika mitady an'Andriamanitra amin'ny zavatra mety ilaivantsika azy. Fa tena le mahandriamanitra anazy mihitsy ndao katsahantsika amin'ny fotsika ray manontolo satria izany ten'Andriamanitra. Raha katsahanareo amin'ny fonareo rehetra ozy izy dia ho hitanareo. Dia iona amin'Andriamanitra tsika sy ianao. Mbola tsy tara tsika sy ianao, mbola anatiny tsara izao fotoana izao volan'ny fionana dia iona amin'Andriamanitra. Donc antsika maka tenin'Andriamanitra izay hitantsika amin'ny salamo salamo 89 andiny faharoapolo ka hatramin'ny 7 Salamo 89 andiny faharoapolo ka hatramin'ny 7 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa efa nahita ny Davida mpanompoka aho, ny diloilo masina nansorako azy. Izy no mba ny tanako, eny ny sandroko no ampahery azy. Tsy hamitaka azy ny fahavalo ary tsy hampahory azy ny ratsy fanahy. Fa andripaka ny fahavalony eo anohon'ny tavany aho, sady amely izay mankahala azy. Ny fahamarinako sy ny famindrapoko mibako azy, omba azy, ary ny anarako no isandratany tandrony. Dia ampitoetra ny tanany amin'ny ranomasina aho ary ny tanany ankavanana amin'ny oniny. Ary antso aho hoe raiko ianao, Andriamanitra sy vatolampy ny famonjena. Ary izao kosa anao azy hoe ho lahy matoa ambony indrindra amin'ny mpanjaka ny tany. Hitahiry famindrapoko ho azy mandrakizay aho ary fanekeko ampitoeriko aminy. Ampaharitra ny tarana no mandrakizay aho ary ny seza fiandriana no tahaka ny faharetan'ny lanitra. Amen. Zany tenin'Andriamanitra. Jerevany Andriamanitra teny. Izy no mba ny tanako ary ny sandroko ampahery azy, tsy hamitaka azy ny fahavalo. Satria manino Andriamanitra mahita ny fony Davida. Dia mino fa tena azotsika ny tenin'Andriamanitra eto androany. Katsaho Andriamanitra amin'ny Andriamanitra anazy. Na dia tsy mangataka azy anetsika, fantatr'Andriamanitra izay mahasoa antsika. Fantatr'Andriamanitra ny toe-potsika sy ianao mandray ny zavatra izay efa nomanino antsika sy ianao. Misy ilay tenin'Andriamanitra izay haintsika tsara ao amin'ny Jeremia 7:1 alokelin'ilay vakitsika teo, le hoe Andriamanitra manaplanina izay iverana antsika tsy hitondra loza fa hitondra fiadanana. Fa teo ambanin'iny ilay laza ihany koa le hoe katsaho Andriamanitra amin'ny fotsika ray manontolo raha katsahantsika izy dia ahita azitsika ary iona amintsika. Amin'ny planina izay efa nomanino antsika sy ianao, amin'ny drafitra izay efa nomanino antsika sy ianao dia ahita azitsika sy ianao, iona aminazy tsika sy ianao raha katsahantsika amin'ny fotsika ray manontolo Andriamanitra. Ary izy ary moa milaza any Matthieu 9:7 milaza izy hoe katsaho aloha fanjakany sy fahamarinana dia anaraka zao rehetra izao. Katsahana izany fahamarinana zany ane fotsika mila marina eo anatrehan'Andriamanitra, miala amin'ny ratsy fanao, miala amin'ny zavatra izay tsy manome voninahitra n'Andriamanitra. Izany olona tena hoe vonina mikatsaka an'Andriamanitra fo zany. Fantatry ty hoe zavatra tsy mety, toetra ratsy, tena ialana. Fa misy dia tena tapikotra, misy dia tena izy mihitsy ny mitazona an'izany ao. Fa katsaho Andriamanitra amin'ny fotsika ray manontolo, miala amin'ny zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, tian'Andriamanitra amin'ny fo ray manontolo, amin'ny Andriamanitra izay mpamorona anazy, amin'ilay Andriamanitra izay manome an'izao rehetra izao ilaitsika sy ianao. Manana ny ampy anetsika sy ianao manana ny ambiampy tsika sy ianao, raha mbola afaka miaina io orintsika sy ianao io, raha mbola afaka mandre sofintsika mahita amin'ny masontsika sy ianao io, manana ny ambiampy tsika sy ianao. Tsy ny arena mamaritra hoe tena manana ny ambiampy tsika sy ianao.
fantombonandro mbola omen'Andriamanitra antsika sy ianao, fofinaina mbola omen'Andriamanitra antsika sy ianao. Manantsika manana an'Andriamanitra, fakatsaho amin'ny fotsika rehetra, izy anaraka daholo zao rehetra zao, tiantsika sy ianao. Nalefa ny teniny androany mba hiaonako amin'Andriamanitra, mba hiaonanao amin'Andriamanitra amin'ny anjara voatendry izay efa nomanino antsika sy ianao. Amen. Na tsara ny Andriamanitsika ary mpanao tsara izy. Mino fa nandraintsika tao anatin'izany tenin'Andriamanitra fo izany raha hikatsaka anazy amin'ny fotsika rehetritsika dia hita azytsika hiaona azytsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Dia tsika hisaotra an'Andriamanitra amin'izany teny fohy dia fohy izany fa mino fa ampianatra antsika na dia tsika mivavaka arany dia ho ampianarin'Andriamanitra tsika, tsy hoe tady foana na angataka foana fa tena hoe anandratra an'ilay Andriamanitra, mpanjaka mpamorona n'izao rehetra izao. Mino fa mampiova ny toe-panahintsika ny tenin'Andriamanitra. Amen. Tsara ny Andriamanitsika, isaora izy amin'izany teny izany ary vavakatsika, atolotsika anazy amin'ny fotsika ray manontolo hitentsika hoe tianay ianao dada, ary tena tsy atakalonay anizanizy ianao dada, momba anay rehetra dia tena ho tianao. Zay asan-drato feonao dia mivavaha ireo, tsy haiko izay tahetany anaty fonao any fa izy mahita anao, izy mahita ana eto androany, dia asan-drato feo antsika. Dada, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra anao zay midera ary manome voninahitra ny anaranao zay, satria ianao mpanjaka, ianao ny tompo, misaotra miteny izay nalefanao Andriamanitra, makasitraka satria nampianatra anay indray teto ianao Andriamanitra tamin'ny alalan'ny tenao, mba hikatsahanay tanteraka anao amin'ny fona iray manontolo ary hiaonanay aminao, ahitanay ianao Andriamanitra ho voninahitry ny anaranao rery any. Andriamanitra, atolotr'isay ianao fona iray manontolo ho tianao zay, tsy atakalonay anizanizy ianao, hikatsaka anao amin'ny fona iray manontolo zay Andriamanitra ho voninahitry ny anaranao rery any, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tianay ianao Andriamanitra, tianay ianao dada, voninahitra teo anao rery any amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovana an'izany vavaka izany. Alleluia. Amen. Alleluia. Tsara ny Andriamanitsika. Mino fa nanolotra amin'ny fotsika ho an'Andriamanitra dia izy ny asa, izy ny hanao ny apara rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tonga fotoana izay famaranantsika eto andao tsika hivavaka ho an'ity alina ity, na itsika andeha atory na ny olona izay andeha hiasa na ny olona izay mbola eny an-dalana hody ihany koa, dia tsika mambavaka mba tena hisy fiarovana mahagaga avy amin'Andriamanitra. Izy ilay Andriamanitra mpiaro tsara indrindra, izy ilay Andriamanitra mpiandry tsara indrindra, izy ny andry antsika sy ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary isaotra an'Andriamanitra lehibe tsika tamin'ny fotoana teto mina fa tsy kisendrasendra ho antsika sy ianao fotoana teto fa Andriamanitra manam-pilanina drafitra ho antsika sy ianao, fa antsika miaona sy mahita anazy sy voninahiny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Asan-drato feo antsika dia andao antsika hivavaka amin'izao fotoana izao. Dada, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra anao zay, makasitraka anao zay, ianao ilay Andriamanitra ny teny nanisy ny alina Andriamanitra mba ialany nofinay sasatra, ka makasitraka anao zay amin'izany alina omenao zany ahafahanay matory. Misaotra amin'ny fandriana izay omenao anay, misaotra Andriamanitra satria ianao namorona an'izany, ianao nanome an'izany Andriamanitra, dia isaora anay ary ihany koa dada dia tena hoe apetraka feno ampelatananao izany torimasona izany, ianao hiaro anay tsirairay avy izay matory, amin'ny nofy, amin'ny révélation, amin'ny fahitana ho an'izay matory ianao, an'izay mangetahetana izany dia omenao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Omeo torimasom-piadanana, torimasom-pifaliana ny tsirairay avy Andriamanitra ho voninahitry ny anaranao rery any. Ary izay andeha hiasa ihany koa Andriamanitra dia ianao ane hiaro anazy any amin'ny toeram-piasana, amin'ny hery anazy ianao ahafahana mahavita production araka ny sitraponao Andriamanitra ho azy ho voninahitry ny anaranao rery any. Ary ihany koa dada ho andreo havanay na namanay na manodidina anay mety hoe mbola eny an-dalana hody izy ny ao anatin'izao ora izao arova izy Andriamanitra ho tonga soma tsara amin'ny tokantranony ho voninahitry ny anaranao rery any. Dia raha laza voninahitra ho anao rery Andriamanitra
ary ny rahanao Jesosy Kristy tia andrakotra ny tsiraray avy fosaina vatana fanahy ny aina ray manontolo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Misaotra anao zay Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tamin'ny fotoana teto androany fanatrianao mahery vaika fitarihan'ny fanahy masinao fafenona ny teninao fiderana. Misaotra anao zay satria tsara ianao Andriamanitra, ianao no nanomboka dia ianao namarana dia isaoranay ianao Andriamanitra. Misaotra amin'ny olona zay nalefanao nanaraka zao fotoam-bavaka zao misaotra amin'ny mpanomponao zay nampiasainao misaotra amin'ny tolotsaina, misaotra amin'ny fanahinao zay niasa teto Andriamanitra, tena mendrika isaorana ary mendrika kalazaina, mendrika hoderaina, mendrika mena voninahitra satria tsara ianao. Anao rery ny dera ny haja voninahitra mandrakizay raha eo. Alleluia, amen. Amen na tsara ny Andriamantsika, tsodrahana antsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fifaliana, fiadanana, fitiavana, famindrapo, fahasoavana zany meno antsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Manonona fa Andriamanitra dia ombantsika sy ianao amin'izay rehetra ataontsika sy ianao amin'izay rehetra alehantsika sy ianao dia ombantsika sy ianao Andriamanitra. Tahiana ianao niditra atao anatin'izao fotoam-bavaka zao tahiana mihoatra ianao voaka ao anatin'izao fotoam-bavaka zao. Eny tokoa fahasoavana sy famindrapo anaraka antsika amin'ny andro rehetra iainantsika dia toetra andro lava ao an-tranon'i Jehovantsika sy ianao. Amen aminao rery ihany. Eny tokoa fahasoavana sy famindrapo anaraka amin'ny andro rehetra iainako dia toetra andro lava ao an-tranon'i Jehovah. Amen. Samy ho tahian'Andriamanitra daholo tsika rehetra tompoko dia amin'ny manaraka indray. Veloma daholo tompoko.
usulukunininune faachamni farani ensikasianao achamni farani tishanawe tena mami kwe tena tikrijinja malala ni fuku ianao tisosyo siatakalu kanisani siusuluku nenuni faachamni farani ensikasianao achamni farani siatakalu kanisaniza siusuluku nenuni nune faachamni farani ensikasianao achamni farani faachamni farani ensikasianao achamni farani faachamni farani ensikasianao achamni farani